dia netsetra ilay akoho lasanjiny tamin'ny tenyilay zokiny, dia naverina ilay zokiny any, tadidinao tsara very zanjy ny afatsy ny tompo, dia namaly ilay zanjiny nanao hoe eny ry zoka, enjasana anday intelo petera izay vao maneno. Enjasana anday intelo petera izay vao maneno. Ay, izay ozy le zokiny, fantatro tsara ny afatsy ny tompo. Tiany tanàna kosa ny tianaro an'ity, tadidinao ve ny afatsy ny tompo tamin'ny herin'ny androany? Tena votaton'ny afatsy ny tompo izay nitariany ray aman-dreny teto indray. Tadidinao ve ny afatsy ny tompo tamin'izay? Ny afatsy ny tompo tamin'izany dia izao hoe sambatsy izay tsy mahita nefa mino. Sambatsy izay tsy mahita nefa mino. Tsika miezaka manatadidy ny afatsy ny tompo, fa eto dia ny akoho lazo no nresaka ny afatsy ny tompo. Fa ndeha hoe tsika kosa hoe tsy maninona fa isan-kerinandro ny afatsy ny tompo ny tonga amintsika, tonga amiko sy tonga aminao isan-kerinandro ny afatsy ny tompo. Fa ny zavatra tena tiany tompo amintsika dia ny fitadidiana hoe inona no afany, inona no tianao ampitaina amintsika, inona indray no hoe tsika miaina amin'ity herinandro ity, mba ho fo vaovao isika fanahy vaovao. Vokatsy ny efisaty androany, tsy teny aminao hoe tadio amin'ny herinandro iny hoe vokatsy ny efisaty ny tamin'ny lahady, aza mitadidy an'izany akoriny. Androany ihany izany mieritrerety hoe vokatra androany. Fa ny tena tiana tongavana amintsika dia izao, ilay tenin'Andriamanitra no tiana tongavana amintsika hoe ilay tenin'Andriamanitra iainantsika amin'iny herinandro iny. Tadidinao ve ny afatsy ny taona? Taona ny fanjinganana. Taona ny fanjinganana ity taona ity. Ary raha nare izany hoe taona ny fanjinganana izany tao anatin'ny firaizan'ny sambana dia efa maninona ny taona ny fanjinganana? F'izay ny afatsy anampitondran'ny tompo. Dia ny zavatra tonga ao an-tsaina dia ahoana no mba hanalavirana an'ilay fanjinganana? Ahoana no hanalavirana an'ilay fanjinganana? Inona ny tokony atao? Inona ny tokony ho tanterahana manoloana amin'ny voninahitry Jesosy Kristy tompo? Perikopantsika dia hoe ny androany, mbola mety tsy manana an'izay tsika, mety efa nanana ihany hoe fiangonana voavoatra mitaona ny olona ho any an-danitra. Fiangonana voavoatra mitaona ny olona ho any an-danitra. Kristianina voavoatra hitaona ny olona ho any an-danitra. FPVM voavoatra hitaona ny olona any an-danitra. Mety efa voavaly avy hatrany ny fanontaniana hoe mba ho lavitry ny fanjinganana isika, dia andaotsika ho aminaiky amboarina. Andaotsika anaiky amboarina ilay Jesosy amin'ny alalan'ny teniny. Andaotsika anaiky mila fanekena avy amintsika izany. Ary mifandray amiko izao tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo izany, izany perikopa izany, fiangonana voavoatra taona ny olona any an-danitra. Voalohany iray te taona ny olona any an-danitra isika dia mazava ho azy fa ny tenako sy ny tenanao aloha ny tokony amboarina voalohany. Tsy afaka hitaona ny olona ao any an-danitra isika ry fiangonana malalo, raha tsy ny tenantsika aloha ny voavoatra, fa manjary tohatra isika raha vao tsy izay. Ny tenantsika no mila namboarina aloha. Mila manaiky tsika androany ao amboariny tompo ny tenantsika. Tsy rehefa tsika ny romanina. Reto zavatra dimy reto no takin'ny tompo hanamboarana atsika ao anatin'ity soratra masina izay novonakintsika teo. Romanina toko 12 voalohany sy ny faharoa. Voalohany sy faharoa dia izao: koa amin'izany mangataka aminareo raha lahy noho ny famitsahampo an'Andriamanitra, mbo avatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina tsitsak'Andriamanitra, dia velona ny fanompom-panahy mety ataonareo, ary aza manaraka ny fanaon'izy izao ny tontolo izao. Fa miovà mifanavaozana ny saina, famantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Takin'ny tompontsika voalohany hanolo-teny, fanavaozana ny saina, izay fanoloran-tena sy fanavaozana ny saina. Mety fanolo-tena tamin'ny batisitsika, nanolo-tena tamin'ny katekomenina maro samihafa tsika, fa ny takin'ny tompontsika hanolotra ny tenantsika indray.
ho fanavozana izany amin'ny alalan'ny fibebahana, amin'ny alalany indrindrindra ny finoana izay voanitorianantsika tamin'ny herinandro, ilay finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Lesona voalohany azontsika zany androany dia izao: manaiky ny an'olo-tena ho an'ny tomposika. Faharoa, ny andininy fahatelo, ho ny soratra masina: fa noho ny fahasoavana nomena aty izao no lazaiko amin'ny olona rehetra eo aminareo, aza miafinafika-hevitra na mihevitra zay tokony hoeferina, fa mihevera onona araka ny ohatsy ny finoana izay nozaren'Andriamanitra. Aza miafinafika-hevitra. Maro any antsika mbola miafinafika-hevitra, takatiny tompontsika mba haionina, mba hanana fiheverana, fiononana amin'izany hoe fiavinavonakevitra izany. Samy mandinika ny tena hoe sao dia miavinafika-hevitra azy za ty. Fa ndraindray tokoa ny antsika mety hoe ny hevitra amin'ny miavinavina, fa fona amintsika ato anatin'ity fiangonana ity, fa indraindray moa isika na dia ny fahalalam-pomba kely ihany ny mifampiarahaba, dia misy tsy mifampiarahaba akorina, dia misy koa mora tezitra raha vao tsy narabaina. Dia antsika dia mietsetra zany fiavinavona kely, zany zavatra misy amintsika zany. Nendray mety tsy tazana dia tsy voaraba, dia tonga dia tezitra koa ny sasany, za koa mbo tsara baina iny. Salalana zany le aza miavinafika-hevitra, ohatra akany akaiky zany. Fa tsika samy matsare teny gasy mazava zany hoe aza miavinafika-hevitra. Fahatelo, ny andininy fahasivy, aoka ny fitiavana tsy ho an'ny fiatsaram-belatsia. Aza mihatsara velatsia. Mampetitra moa amin'ny teny frantsay dia hoe hypocrisie moa ny tena filazan'izy io. Fa rehefa hatsaraina kely izy io dia atao hoe diplomasia indray. Dia rehefa diplomasia izy dia ohatrany hoe mbo zavatra mahafinaritra, nefa tena heviny rehefa tena dinisika fiatsaram-belatsia fa amin'ny fomba fanehoantsika azy. Moa dia ataontsika diplomasia. Ny soratra masina eto ry hava-malala ny tena aza mihatsara velatsia, fa aoka ho amin'ny fitiavana. Izay le Andriamanitra ivavahantsika, fitiavana, Andriamanitra fitiavana. Mifankatiavy ianareo tahaka ny prala. Aoka toetrana anatintsika izany e, mba tahaka ny prala tsika. Andeontsika hiezaka ny amin'izany indray amin'ity androany ity, mba ho tahaka ny prala. Ary farany, mazotoa fa aza malaina. Inona ny fanoatra amin'ny malaina? Inona? Fa tsy hoe aliva. Fanoatra amin'ny malaina tsy aliva. Malaina fanoatra amin'ny mazoto. Ay, zany sinoa miresaka amintsika hoe inona ny fanoatra amin'ny malaina? Aliva. Fa izao, mazotoa. Fa aza manao hariva dia hariva ihany ny andro. Mazotoa fa aza malaina. Ny afatsy ny tompo amintsika androany ity izao: fiangonana voavoatra, kristianina namboarina, kristianina manaiky amboarin'ny tompo, satria ampanaovan'ny tompo mission. Ary mety hipetraka amintsika amin'ny fanontaniana anatin'ny saintsika hoe ka zahay anie Jesosy e, ampanaovanao mission ary ahako hitondra ny olona any an-danitra. Kanefa izao mba tahaka an'izao. Fa izao rehefa manaiky ianao amin'ireo karazana ratsana 5 voalaza teo ireo, manolo tena, tsy miafinafika-hevitra, tsy mihatsara velatsia, maneho ny fifankatiavana ary mazoto amin'Andriamanitra, mazava ho azy tanteraka koa ny mission ampanaovan'ny tompo aminao. Anjaran'ny sampana no mandeha mitory ny filazantsara any amin'ny toerana maro samihafa any. Manomboka an'io dia tsy maintsy isainany amin'izany indray. Sao dia ireo 5 ireo ve Jesosy efa vitako, efa namboarina tamin'ireo ve aho Jesosy, efa nivafo tamin'ireo ve aho Jesosy aho.
alohana ny tanterahana itomana ny olona many an-danitra. Petraka amiko sy aminao ny fanontaniana androany. Manaiky olona ho amboariny tompo ve ianao? Na dia amin'ireo zavatra dimy ireo ihany aza. Mety efa fanjehanao foana izany. Mipetraka aminao ny fanontaniana androany. Vonona ve ianao ny ova amin'izany zavatra rehetra izany? Kristianina manao ahoana ianao ankehitriny? Kristianina anankiroa no tondrako ny sainao. Kristianina fanday ve ianao sa kristianina tanalahy? Fanday maninona rehefa miova izy lasa inona? Lasa lolo. Fa ny tanalahy koa miova izy efa maninona? Efa mahazo toerana anankiray izy. Izy zany le kristianina manaraka ritma foana. Fa tsy kristianina tena mijoro amin'ilay Jesosy hoe ity ahako. Tsika reto rehefa miresaka eto zany dia fantatro efa samy kristianina tsika reto hoe tsy torotsony hoe aminao ve kristianina fa mahatsapa-teny hoe kristianina isika. Tokony iainantsika amin'ny fiainana andavanandro zany. Dia izao. Ianao no misaina ny tenanao. Kristianina fanday ve ianao? Niova ho lolo tsara tarehy rehefa avy eo hitona ny olona many an-danitra. Sa kristianina tanalahy ka miova amin'ny toerana izay misy anao. Dia rehefa ndresaka ny mpitozy-teny na ndresaka ihany koa ny etsety hoe ny fanday nisy transformation, teny frantsay nisy transformation lasa lolo. Fa ny tanalahy kosa changement niova fotsiny izy. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao kosa hoe kristianina transformé ve ianao androany sa kristianina changé? Dia samy mieritreritra ny tena hoe za zao mbola ohatrany izy. Tonga eto aho dia miova voaka eto aho dia miova ny zavatra ataoko. Fa tsy mipetraka ilay maha-kristianina ahako. Anio raha manaiky amboanina ianao dia miova. Ao anatin'ny baiboly izany tena fantatsika ny anahany. Saul niova Paoly. Zay. Dia androany zay tsika samy mieritreritra daholo. Tsy voaka eto tsika dia samy mieritreritra dia ho vaiko kely ny anarako efa mivoaka avy eto. Hoe kristianina transformé ah. Fa ny ilaina amintsika dia mifoso ny fanahitsika. Ny fiainantsika mihitsy dia hoe ny kristianina dia fiainana. Zay ny zava-dehibe. Fiainana natao hoe kristianina. Atao fiainana. Fa rehefa tanterakitsika izany rehetrarehetra izany a. Kristianina voavoatsika. Fiangonana voavoatra. Ary rehefa voavoatsika dia maninona? Afaka mitondra ny olona ho any an-danitra. Mitaona ny olona ho any an-danitra tsika rehefa voavoatra. Voavoatra ako mazava ho azy fa voataona ho any an-danitra koa ny hafa isika koa voataona amin'izany rehetrarehetra izany. Anjarako sy anjaranao mieritreritra androany. Ampanaoviny tompo mission ako sy ianao. Kanefa raha tsy manaiky amboarina izaho sy ianao, tsy tanteraka mission ampanaoviny tompo. Fa ny tompo dia mila asa fitoriana ny filazantsara. Mila asa hitomana ny olona ho any an-danitra. Tsy ho antsika rehetra izao ihany, fa ho an'ny fiarahamonina misy antsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fianakaviantsika. Taona amin'ny fanjanganana izao. Matoky sy mino ary samy eritreretritsika fa ho lavitsy ny fanjanganana isika raha manaiky amboarin'ny tompo. Ho lavitsy ny fanjanganana isika raha manaiky ho karakarain'ny tompony amintsika ka miverina eo amintsika, manaiky eo amintsika fa afaka mikarakaratsika ny tompo. Ny avatsy ny tompo amiko sy anao androany. Kristianina voavoatra ianao. Maniry ny firaisan'ny sampana mba samy amboarin'ny tompo isika tsirairay avy. Isika mianakavy mba samy amboarin'ny tompo. Ary ao anatin'izany fanamboaran'ny tompo izany dia mino sy mahatoky isika fa tsy avelan'ny tompo ireritsika ao anatin'izany. Tsy avelan'ny tompo ireritsika ao anatin'izany asa fitoriana filazantsara izany. Tsy avelan'ny tompo ireritsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy avelan'ny tompo irery isika amin'ny atom-panahy sy ny ato-tsaina izay mahazo antsika. Niditra tetanao amin'ity androandroany ity dia mety an-tany teny ianao raha hivoaka eto hoe tena mbola navezatra ny lohako niditra eto, mivoaka eto kosa ako, mila mba maivana satria nalan'ny tompony navezatra rehetra napetraka teo aminy. Fa raha tena lavitsy ny fanjanganana isika
dia izao maneke an'olo tena ny tompo. Maro mety entsiky ny fanjinganana, an'io dia andaontsika hidongy amin'i Jesosy, andaontsika hangataka amin'i Jesosy. Ilay efa notompontsika no mbola ho tompontsika, sy anaiky ny mission ampanaoviny antsika. Mila manaiky ny mission isika, ny fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny tenanao, amin'ny tenako, ho an'ny hafa ihany koa. Dia hitondra eo anatsihan'ny tompontsika fa ainy manao izany. Marary ianao androany, angatao aminy fa ainy manasitrana izany. Azo ny atom-panahy ianao androany, omeny ny fahatoniana. Verevitra ianao androany dia afaka manolotra fahasoavana anao izy, teny aminao izy. Fa hoy ny tenany amin'ny Mateo 5:22 manao hoe, makanisa aty amiko ianareo izay miasa fatsatra sy mavesatra entana, izany omenareo ny fitsarana. Ny maraina anao androana ny ofeny fahasoavana. Ny tontolo andro anao mba ampitahian'Andriamanitra ary ny alina ho tsara ambiny. Fa rehefa tena te hidongy amin'ny tompontsika androany, dia mahatsiaro an'ity izy ity, tsy ho iraintsika izy fa ho tononoko fotsiny ny tonony, dia hitoetrana anatin'ny fotsika izany hoe kristianina vaovao izany, afaka miresaka amin'ny tompo, afaka miteny aminy ety a Jesosy. Dia olay tonokiran'ny toko-pihira izay manao hoe, tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako, ka hidongiko tsotro izao ho arena sy fananako. Mba manana aniza moa aho, fa ianao ny tompoko, matoa miatoraka aminao ireraiko sady zoko. Izany ary no afatsy ny tompo. Amen. Isaorantsika ny ray aman-dreny président Rosa, izay président any FSAT, nitondra izay tenin'Andriamanitra izay. Ny afatry ny tompo dia ny ananantsika tena kristianina toetra mendrika an' Jesosy. Fa mahagaga ty teny ty dia mahafinaritra antsika. Ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsara n'ilay ny antso antsika tsiraray avy. Ilay nalain'Andriamanitra tao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fa ny mahagaga dia izao, isika izay nofidian'Andriamanitra tokoa, izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany tokoa ilaza ny atsaran'Andriamanitra, izay efa nalany tao anatin'ny maizina, fa isika indray mbola lasa ho any amin'ny fahamaizinana mahagaga. Dia gaga ny tontolo reniny kristianina. Androany izao sy anao, mbola misy antenaina raha mbola velona, ka andehantsika anatona n'ilay sakaizantsika. Ry sakaizan'ny mpanoto, fantatrao ny zanakao, fa malemy mora lavika mangataka aminao, mba todio re, mba todio dia enao izao vavaka fifonana izao. Ira fa 9:7 andiny voalohany eo amin'ny mpipetrahana ihany dia mitsanga antsika rehefa avy eo samy mitondra ny tenantsika. Isa
mangataka aminao zahay Jesosy. Mba todio re, mba todio e. Ka endony fivavaka e, fifinana eto anatrehanao tompo. Mba todio miandro ilay tompo masonao zahay Jesosy. Miandro ilay tompo masonao zahay Jesosy. Ilay tompo masonao be famonjena. Mankasitraka anao zay tompo, ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao androany, ny amin'ny tokony ivoaranay tsiraray avy fa izany tokoa ny tena finoana marina. Mila mihetsika izahay, mivoatra ho amin'ny fahatsarana satria Andriamanitra tsara no tompoinay. Andriamanitra mpanao ny tsara no tompoinay. Ary Andriamanitra mbola mihevitra izay ahasoa sy ahatsara ny fiainanay tsiraray avy. Fa matetika izahay dia ny ratsy foana ny tanterakay. Tahaka ny apôstôly Paoly, mba te hanao ny tsara ihany ho ahy e, fa ny ratsy foana ny tanterakay. Io tongotra io dia mihazakazaka amin'ny faharatsiana. Raha hanao ny ratsy dia mailaka mihitsy ny tongotray, fa ny hanao ny tsara ho ahy tsy fantany. Ary io vavana io raha hiteniteny foana, mailaka dia mailaka, fa raha ny hideranao ilaza ny atsaranao Andriamanitra, tomona ho azy ny vavanay. Tompo, sofa nisy ny fotoanandroany. Mbola tsy nandringananao anay rehetra satria fahafatesana ne ho ianao ny tambon'izany fahotanareo izany e. Fahafatesana ne ny tambon'izany e. Fa misaotra anao izay mbola novelominao indray androany Jesosy. Andre ny teninao ka tianao izay iova ho amin'ny fahatsaranao dia indreto izay Jesosy. Mifona eto anatrehanao, mandadilady eto apotitry ny azo fijalianao re tompo. Mamindrafo aminay e, mamelany elokay ry Jesosy zanak Davida. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Fa ny fikasanay, ny etaetanay manomboka androany. Rehefa nalanao tao an'izany aiziny izany izay, dia mba irinay, mba hanana fahazavanao mahagaga ka mba handeha amin'izany lala fahazavana dia ianao Jesosy Kristy, satria mba te hiara-mipetraka any amin'ny lanitry ny lanitra ao any izay. Ny etaetanay manomboka androany Jesosy dia mba hiazakazaka ihany koa amory fanahin'olona maro tonga eo anatrehanao Jesosy. Fa irinay indrindra amin'ny fanahy masinao e, fanahinao mahery e, ampianatra anay, ampahery anay, ampianatra anay anamasina ny tena anay, aoka mba ho masina ianareo ianao satria masina ny tompo sy Andriamanitra ao. Dia ampianaro izay ho masina manomboka androany. Dia misaotra Jesosy, misaotra anao ny amin'ny teninao, fa izay manatona ho ianao tsy mba ho laviko mihitsy, ary dia avelako ny elokareo rehetra, fa amin'izao sisa izao kosa aza manota intsony, mamoaza vo mendrika izany fibebahanao izany manomboka amin'ity fotoana ity. Fa raha iveriny ianao dia ho raisiko indray ho ny tompo, ka dia hitsangana eo any atrehako ianao, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao
dia ho solom-bavako manomboka androany. Misaotra Jesosy. Faly izahay satria tsy nandahanay toko ny tomponay sy Andriamanitray. Ka indreto izay miara-paly amin'ny Davida mpanao salamo manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara napaka niboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naletona, nentina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana zao tontolo izao, fiangonana olona masina, famelan-keloka, fitsakanan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia hiaraka hipetraka isika rehetra. Dia mbola ampitomboana amintsika mandrakariva nery ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompo dia faly miarahaba ny firaisan'ny sampana eto amin'ny fiangonana ren'ny tany Nanandrano izay manatanteraka ny fanateram-bokatrany amin'ity androandroany ity. Ny firaisan'ny sampana izay mampiray an'ireo sampana 13 atao anatin'ny fiangonantsika izay tarian'ny filohany izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo ny ray aman-dreny Rajaonarivelo Rosa président. Dia ireto indray ireo zanaky ny fiangonana izay mankalaza ny tsingeritaonany amin'ity herinandro ity. Misy 27 menaday izy ireo izay vakina ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany Randriantratraina Mahaliana Jacques Razakasoa 7 taona tamin'ny 20 volana Janoary, Razakasoa Finaritra Valentino 4 taona tamin'ny 14 volana Janoary, Rasolofson Mathias Valentino 12 taona tamin'ny 13 volana Janoary, mangataka fahendrena. Rajaonarivelo Faniro Niaina tamin'ny 7 volana Febroary, Andrianantenaina Niroanina tamin'ny 9 volana Febroary, Andriantsimiavona Lok Gildas tamin'ny 13 volana Janoary, Andrianirina Andoniaina Antony tamin'ny 9 volana Febroary, Rajao Maharson Arlala Nirina tamin'ny 9 volana Febroary, Eritra Aldisy tamin'ny 9 volana Febroary, Eritra Aldisy sy Razay Arso Léonce Joeline tamin'ny 1 volana Febroary, anniversaire mariazy. Antaniaina Fitahiana Kristiana tamin'ny 9 volana Febroary, Randrianantoandro Anika tamin'ny 9 volana Febroary, Arentsony Menjanahary Leonsia Aldisia Leonia tamin'ny 10 volana Febroary, Rabako Malala Olga mangataka nira feny fiderana, Randrianaivomanana Aina Jeremia tamin'ny 10 volana Janoary, Randrianaivomanana Sedera Timothy
Rakotondrabe Lucien Andria Maolson tamin'ny 7 volana febroary fanomezam-pahasoavana avitry ny aina mitony tamin'ny 10 volana febroary mangataka vavaka amin'ny fianarana. Rami Alson Iarlandy tamin'ny 7 volana febroary. Ramanantsoa fanantenana tamin'ny 9 volana febroary. Rabe Nianitry Niala Vonitsoa Prinsiana 10 taona tamin'ny 9 volana febroary. Razafondrakoto Niaiko Manantsoa Timael tamin'ny voalohana volana febroary mangataka fahendrena. Rakoto Niaina tsy Orontsoa nomeny Niavo tamin'ny 9 volana febroary. Andria Misaina tsy Oarana sy Rasolofo Volasoa anniversaire-ny mariazy tamin'ny 2 volana febroary. Rajao Antananahary Sylvia tamin'ny 13 volana febroary misaotra dia mangataka fahasalamana sy fahombiazana. Ratsizafy Vololonirina Fitahina tamin'ny 9 volana febroary mangataka fahendrena. Nanta sy Tsanta Kambandreo mangataka vavaka amin'ny fianarana. Raha Manana Andria Niaina tamin'ny 2 volana febroary. Raha Tiarson Lahatry Niavo mangataka fahendrena sy fahasalamana. Reo izy 20 mianaka izay manatanteraka ny tsingeritaonany amin'ity herinandro ty ny fanomezana tsara indrindra izay omentsika azy ireo dia ny tenin'Andriamanitra izay aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:7 ka ny 2 sy 7. Isaia 5:7 ka ny 2 sy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Androso eo alohanao aho ary andravina ny mpikitaontaona sy anorotoro ny varavarana varahina ary anapatapaka ny divy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arena miafina ao amin'ny mangingina mba ahafantaranao fa izao no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Zay ny tenin'Andriamanitra izay omentsika azy 20 menadara eo ary koa ho an'ireo izay mankalaza ny tsingeritaona androany nefa tsy nahatonga ny anarany aty na dia nikasa aza dia tsika hitsangana hivavaka ho azy 20 menadara. Misaotranao Jesosy ny mbola afitiavanao famindrapinao satria matoa mbola velonay natrapamonjena toy izao dia noho ny fitantananao. Ireo ny mpanomponao Jesosy izay tonga miazakazaka eto amin'ny temponinao masina manome voninahitra anao ny amin'izany fitahiana sy fahasoavana ny raisina avy aminao zany. Mangataka izy Jesosy fantatrao ny any apotsy miloka ianao mahafantatra ny zavatra rehetra ianao amaly vavaka azy tsirairay mba ho voninahitra ny anaranao dia amin'ny anaranao Jesosy ny ametrahana nyzany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Mbola eto ko satria efa eto dia manararoatra kely amin'ny fanentanana. Araka ny hitantsika ny granita dia mbola misy tsy vita. Raha mijery ato amin'ny ilany ato tsika dia mijery atsy amin'ny ilany atsy mbola tsisy granita ireo toy izay koa ny eriarina ery mbola tsisy granita. Mbola ezaka lehibe tokony ataontsika izany. Eo ihany koa ny grille de protection izay tazantsika eriarina ery izay mbola tsy voaloko ary mbola tsy misy fitaratra ihany koa. Reny rehetrarehetra reny dia tsy maintsy mbola ho vitaina izy ireny fa tsy azontsika avela ohatran'izao fotsiny io noho izany zany dia manentana antsika fiangonana ny amin'izay asa mbola miandry antsika izay dia ny famitana ny granita
famitana ny fitaratra sy ny grille de protection ary ny fandokoana ny reny rehetrarehetra eny satria tsy avela ianjaanja ohatran'izao reny a fa tsy maintsy lokoana satria ny tranon'Andriamanitra dia tokony ho trano a mendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany a dia anatanteraka procession ny fiangonana amin'ny alahady zao. Alahady 15 volana febroary dia isy a procession ngeza be etitsika amin'ny tanany zany rehetrarehetra zany a satria mbola asa lehibe de lehibe zany ary mbola mila vola be dehibe tsika ahafahantsika manatanteraka an'izany dia manainga atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra anao zay ho afaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy ozy izy a manao ny asa tsara dia izay ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra no tanterao indrindra dia hiezaka tsika zany ampandroso an'izany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanantanterahana ny trano satria ato amin'izao trano zao no anivozantsika ny fitahiana ny fahasoavana rehetrarehetra ary ato ihany koa ny ahafahantsika miona amin'Andriamanitra mendrika indrindra zany raha ohatra ka trano tsara sy mendrika no anatanterantsika izany fangatahana rehetrarehetra zany dia manentana atsika fiangonana rehetrarehetra zany mba hiomana amin'ny herin'ny androany 15 volana febroary amin'izay procession lehibe zay amitatsika ireo asa mbola tsy vita ato amin'ny réseaux sociaux dia misaotratsika sahady miezaka anao zay azo atao anatanteraka zany asa lehibe sady goavana izany voninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra irery any misaotra tompoko. Faly miarahaba amin'ny firaisan'ny sampana na tratra indray izao fotoam-bokatra androany izao. Mahefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana an-tsekoly ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tonga eo amin'ny fotoana 10 minitra ny sekoly alahadtsika dia angatana mba hitsangana ny dekona mpian'ny sekoly alahady mpampianatra sekoly alahady ary ny mpianatra sekoly alahady rehetra. Ataontsika ny hira 420 dia ny andininy voalohany ihany Jesosy be fitsy. Jesosy be fitsy mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao indray izay satria mbola nomenao indray izao fotoana 10 minitra ny sekoly alahady izao. Ireo nondrikelinao Jesosy sakafo ny fony ataovy tany lona ka mbolen'ny teninao. Tia kosa Jesosy mpanomponao izay hitondra ny hafatrao tendreo ny lelako Jesosy ataovy tahaka ny lelany efa mahay. Ny anaranao Jesosy ny angatahako izany vavaka izany. Misaotra Jesosy amen. Afaka mipetraka ianareo. Tantara kely avy hatrany ndraiky izy dia tantarana ramatoa anankiray izay mananjanaka mbola kely izy fa izy tsy manambady. Dia io ramatoa io raika izy naiza lehany dia io alika io foana ny miandry ny zanany ao an-trano. Na mandeha miantsena izy na mandeha miasa satria miasa moraka izy reny mikarama manasa lamban'olona reny dia io alika io foana ny namany sy miandry an'ilay zaza ao an-trano. Indray andro raika izy raha andeha hiantsena ramatoa dia napetrany teo amin'ilay alika ilay zaza, napatoriany teo ambony tsiky dia natory teo akaikin'ilay zaza ilay alika. Dia lasa izy raika izy nandeha tany an-tsena tany. Rehefa miverina vany nefa izy raika izy dia akory ny atairany fa vao niditry ny trano izy dia feno rano trano dia taitra izy dia nijereny nefa ilay zanany teo ambon'ilay tsihy efa tsy teo tsony sady feno raha irak'ilay tsihy. Sendra nitodika izy nijery an'ilay alika hitany teo amin'ilay zoron-trano ilay alika amin'ilay lamolitra ohatrandray ny avy nihinana sakafo matsiro be reny. Teo izy raika izy toy izy hoe tena laniny ty alika ty tato ny zanako na alain'ilay hidi-trano velivelesiny vononona lalàn'ny fony teo ilay alika.
rehefa reraka izy namona an'le alika dia ozy izy hoe dia mba hitady an'le zanako ihany a sao dia mba hitako na dia ny tongony ara ho aleviko dia lasa izy nitady an'le janany eraky ny trano sendra niondrika tao ambany fandriana izy akory ny atera ny fanahita biby lava farany izay ngeza be izy a dia mbola natory teo akaiky teo ilay zanany a tsy naratra tsisy nanimbinana na ny kely ary batain'ilay zaza dia lasa izy namonjy an'le alika le alika nefa raka izy a efa maty dia ozy izy hoe tia lozako le alika izay namako le alika izay niaro an'le zanako tsy mba ho an'ity biby ity indray a novonoko ho faty raka izy eo Jesosy ny mpiaro antsika indraindray nefa raka izy Jesosy a vonoantsika amin'ny alalan'ny fahotana maro dia ny fahamalivaliana ny dada sy neny ao an-trano ao ny lainga tsy ny fitaka androandraka izy a andehantsika hanam-pahendrena ka tsy hamono an'ilay Jesosy izay eo amin'ny fiainantsika ntsony satria Jesosy ny namantsika isan'andro andeha ange sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Salamo 120 Salamo 120 dia ny andininy 5 tapany A any. Salamo 120 ny andininy 5 tapany A. Rehefa hitantsika ny teny dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny mpiaro anao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Entako dia miarahaba tsika rehetrarehetra indray a tratran'ny androany fotoana fionan'i Jesosy amintsika tsiraray avy satria faly izy mahita anao manatrika anao eto. Omaly dia fionam-behan'ny mpiandry le havany lavabe ny resaka fa naverimberiny Jesosy teo no hoe tandremo ny fitafy ho anareo vehivavy le kanjo mena le kanjo mainty efa fady hatramin'izay satria nahoana ho an'zareo mpanompo sampy zany tsy maintsy miakanjo mena tsy maintsy miakanjo mainty ary ny asa ratsy rehetrarehetrarehetra ohatra hoe ny mpanao mazia sady akanjo mena na akanjo mainty amin'ny fomba nrazana rehetra ny mpanjaka dia nanohy mihitsy akanjo mena ary raha sanatria ianao ka maty manofy maty fa misy olona maty miakanjo mena na miakanjo mainty devoly izy zay dia ireo no nataony hoe any devoly ireo akanjo ireo dia mba tsy ataontsika efa fantatra hatramin'ny ely zay amin'ny mpiandry rehetra. Ao koa ny hoe tenen'i Jesosy fa omaly ny vehivavy manao mini zipo farany zay ambony indrindra mamenatr'olona tsy mety amin'ny mpiandry zany fa raha ny an-trano anao zany ny tia ny vadinao ataovy zany zay mahafaly ny vadinao atao mba tsy amperikerika azy intsony fa ao an-trano ihany zay dia niverany indrindra fa natao am-piangonana dia teneneny Jesosy mafy fa tsy azo atao zany. Ao koa ny vehivavy mipataloha ho anareo izay tsy mpiandry efa nilaza mihitsy izy fa tsy tiany zany ao amin'ny FPVM. Raha ny an-trano anao sy ny vadinao manao zany manova zay mahafaly azy ataovy na miboridana azy ary anao any tsy manina zay ny tiany ary be dia be ny manao an'izany ataovy. Akoatran'izay
tsy mahazo mivoaka ny trano hoe zany fitafy zany fa havita avy tany eo anatren'Andriamanitra izany. Dia nilaza hoe isan'ny mampatezitra an' Jesosy mafy dia mafy dia mafy ny PD ny firaisana samy lehilahy na samy vehivavy, mampatezitra be azy mihitsy io indrindra raha mpiandry ianao, tsy mahafaka devoly mihitsy ianao ninonina ataonao, kotabain'ny devoly eo anao. Dia niteny aho fa mangataka ny sasany mila fanazavana, raha any amin'ny vadinao ianao no manao an'izany, niteny mihitsy aho maly manao hoe tsy maninona natafotoana ny sasany zany rehefa vita ny fivoriana, satria ny soratra masina dia milaza hoe ianareo maneky ny vadinareo na amin'inona na amin'inona. Fanakianana ny hoe azo atovy hoe zany raha mivady ary efa tonga tany ambirao nareo vehivavy vitsivitsy ny maly ihany, vadiko ihany ny tena manao zany dada, felako tamaina. Zay ny ianao, sasany manao hoe manao an'izany izy tena naika anao zany, dia te mihitsy any teny hoe mahazo manao zany amin'ny vadinao ianao. Ny antony ataovy izay mahafaly ny vadinao na amin'inona na amin'inona. Fa ity ny tadidio ity ny tadidio tsara. Hoy ny sasany hoe tsy mampirisika mivady anao zany ve ianao? Ina moa ny idiranao amin'izany? Tadidio zay teny soratra masina. Fa rehefa mivady ny lehilahy sy ny vehivavy dia olona ray ihany reo, nofo ray ihany. Zay ataon'ny vadinao na manana ataonao sahady, na manao nareo na tsy manao, efa namany manao ianao. Ka raha sahanao very tsara, raha sahanao zany soratra masina zany hoe nareo mivady dia ray ihany, raha manao zany ny ray aminareo mivady na lahy iny na vavy, hiarany daroka daholo izy roa. Anjaranao mieritreritra, avelanao izy ka manaiky, zay sitrapon'Andriamanitra. Tsy avelanao izy fa tsy manaiky, daroka daholo nareo roa. Zay ny tiako lazaina aminareo omaly fa nisy na malahelo, ary ny mampalahelo dia be ny mpivady manao an'izany. Ka dia anjaranao fa ray ihany nareo roa, na nanatra azy na tsy nanatra azy. Zay ny mila fanazavana to fa dia misaotra anareo. Anao fanatytsika izao ho an'ny efisaty, manana didy be dehibe zany efisaty zany, mandamina zavatra rehetra ataon'ny sampana rehetra hoe hoaizy nareo ranony afatany, tsy mahazo makany nareo any akafandray mandeha, mandamina zavatra be dehibe ohatr' zany, hatramin'ny fitondrantena, hatramin'ny fitafy, hatramin'ny inona, mandamina zany izy raha sanatrika adin'ny sampana izany zavatra zany. Sotra to fa dia manao tafika masina koa izy tahaka ny sampana rehetra adintsika no manao anazy.
zay mame ampifaliana akasitrahana indrindra. Zay fanatitra rehetra amin'ny kitapo dia any fiangonana, fa zay amin'ny pany kosa dia any efisaty daholo dia samy maherezako. dia ho amintsika renany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray tratran'izao alahady andro tsara izao, ary dia mbola miarahaba manokana ny fikambanan'ny sampana eto amin'ny fiangonana reny ny tanànan-drano na Efisatsika amin'izao fanateram-bokatra izao. Koa dia manentana antsika tsiraray avy mba hanao izay azontsika atao ho fanohanana
ireo zanaky ny fiangonanareo fa reo no solotenany fiangonana solotanana solotongotra mavita ny asa rehetra hatrany ambany volo rehetrany ka dia marary an'izy ireo mba ho tahitran'Andriamanitra amin'izany asa goavana nataon'Andriamanitra tamin'izany. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny rarahan'ny fiangonantsika riavana zay voaray eto am-pelantanana dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Taratasy avy amin'ireo fikambanan'ny sampana eto amin'ny tanin'Andrano na Efsat. Ho tanterahana amin'ity androany ity ny fanateram-bokatry ny firaisan'ny sampana eto amin'ny tanin'Andrano. Izany dia atao ao anatin'ny fanompoam-pavahana intelo amin'ny fito amin'ny folo hatramin'ny ka ny tolakandro izany. Ary ny amin'ny efatra sasany kosa dia misy ny rodorodim-piderana iarahan'ireo sampana rehetra ireo eto amin'ny fitandremana tanin'Andrano. Ary izany dia ho an'ny mpiomana dia ho tanterahana ny sabotsy faha-efatra ambin'ny folo volana febroary avy izao izay iarahantsika amin'ny ray aman-dreny Dada Randrenatoandro sy ny Borofohy be manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny mpiomana dia manao akanjo fotsy amin'izany ary dia manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'izany. Avy amin'ny sampana fanantenana. Antsona ianao diakona pia sampana fanantenana sy isika ray aman-dreny mpikambana fa isy ny fivoriana voalohany iarahantsika amin'ny Borofohy be ny fikambanan'ny amin'ny alahady fa 15 ny volana febroary izao. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny efitrano 307 ao amin'ny rihana fahatelo manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Zava-dehibe no dinihana ka dia manentana antsika rehetra izay voakasika izany mba ho tonga ary manonona amin'ny fiadanan'ny Tompo Kristy Jesosy ho antsika rehetra izany. Avy amin'ny sampana tanora zokiny na katezo. Ampatsahivina isika fa ny fanavozana amin'ny fisoratana anarana ho mpikambana dia manomboka ny sabotsy 10 ny volana janoary ka mifarana amin'ny sabotsy 1 ny volana febroary avy izao alohan'ny alahady-mbokatra izany. Izay mpikambana tsy manaja ny fepitoana voafetra ireo dia toy ny manala ny tenany ka dia mampatsiahy ny tompon'andraikitra amin'izany. Dia tonga eto amin'ny loana reto mpanompon'Andriamanitra ka dia hanolotra ny fanatitra alohantsika dia tohizina ny rarahan'ny fiangonana. Rehefa fetobokatra tahaka an'izao dia mba hatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra tsika nandehana ny sampana rehetrarehetra nataiza mbola tsy misy ka hoe ny sampana anankiray maty ny mpamosavy tany fa niatrika ny mpamosavy daholo izany no fitazaina tsara zany. Ao ny sasany niatrika tamin'ny dalo tsy niemitra mihitsy fa nideran'Andriamanitra nankalaza n'Andriamanitra ny saraka ho azy ny dalo izay nanaka-ndalana. Zany isaonantsika n'Andriamanitra daholo fa tafita ny fitiavan'Andriamanitra hatrany amin'ny zanantsika. Zany anaovantsika ny hoe tiako loatra ianao a Jesosy. Tsangantsika rehetra. Amen.
betsaka ho any jesosy vavakitsika zany nirana jesosy irany sampana rehetra nitahinao nandritra ny taona maro tafalentika ao am-pony ny fitiavanao sy ny fiarovanao azy zany koa niranay fiangonana rehetra mahatsiary fa tafita hatrany amin'ny taranakainy ny fitiavanao ka dia tanterahanao foana io fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo ary zany hatramin'ny taranaka faramandimy misaotra jesosy nanolotra fanatitra ho anao zahay fonay ho anao zany na keliny na beny raiso fa vokatry ny fonay zany ny angatahako aminao mamindraha fo amin'ny sampana rehetra anao fa mbola body sy adalany eny betsaka mpanota moaraka ny teninao raha mbola olombelona koa dia manota foana isan'andro dia mamindraha fo aminay ny anaranao jesosy ny angatanay zany vonina hatrany ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina Jehova tompony maro katika vonina tany rehetra tanteraka tokony zany ary ny fanahy masina petraka isika. dia hotoizina ny famakina ny rarahan'ny fiangonana avy amin'ny sampana lampy ilazana ny isika mpiara-mivavaka izay efa mpandray fanasan'ny tompo fa misokatra ny fisoratana anarana ho fanavozana fisoratana anarana ho atsika mpikambana lampy ilazana ihany koa ny diakonina pia sy ny mpikambana fa ny fampiarabanatra hatry ny taona vaovao antsika sampana lampy dia atao ny alahady 17 volana febroary 2024 zao ao amin'ny espace évasion Amboanjobe ilazana isika diakonina pia sy ny mpikambana fa ny fivoriam-be na ny agea antsika sampana lampy dia atao ny alahady 22 février ho avy izao manomboka amin'ny roa sasany ao amin'ny salle 314 avy amin'ny sampana SL4 ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra izay maniry ny hiditra ho mpikambana ao amin'ny SL4 fa manomboka ny sabotsy 31 janvier ka hatramin'ny sabotsy 28 février ny fisoratana anarana ho fanavozana ny fisoratana anarana n'izy ireo ireto avy ny fepetra amin'izany mpandray fanasan'ny tompo diakonina na katekomenina ary ny fotoam-pivirina dia isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 304 ny riana fahatelo izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery any avy amin'ny sampana Gaetam fifaliana ho an'ny sampana Gaetam no mampafantatra antsika fiangonana fa misokatra indray izao ny fampidirana mpikambana vaovao koa amin'ireo izay manam-pandriana amin'izany dia toy izao ny fepetra 13 taona no miakatra ary mpandray fanasan'ny tompo koa na mianatra katekomenina izy ireo ny fotoam-pivirina dia isaky ny alahady ariva amin'ny 2 ora ao amin'ny riana faharoa eto amin'ny taninan'Andrano atona ihany koa izay rehetra mpikambana eto anivon'ny sampana Gaetam mba ho tonga anavao ny fisoratana anarana ny alahady 18 janvier ka hatramin'ny 1er mars 2026 koa izay tsy tonga manantanteraka izany dia iverina toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana itsony avy amin'ny vondron'ny mpampianatra afaliana ho anay koa ny mampandre antsika mpiara-mivavaka lahy na vavy tia mihira tia mandiha tia manao tantara ary maniry ny toro ny filazantsara sy iderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hetsika izay atao any am-piangonana sy mandritra ny tafika masina tselika sy ny tafika masina lehibe fa ny fandraisana mpikambana vaovao dia efa nanomboka tamin'ny 11 janvier teo ary dia miafara amin'ny 30 avril 2026
koa manainga atsika rehetra tanora feno 10 taona ny miakatra sy olon-dehibe rehetra na inona asa ataonao mba hiditra ao anatiny ny vondron'ny mpampianatra anatevin-daharana izy ireo. Itanana manokana ihany koa ny katekômena sy mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy ao anatin'ny sampana mba hiditra ao anatin'ny vondron'ny mpampianatra. Ny fotoam-pivoriana ny vondron'ny mpampianatra dia ny alahady maraina aoriana ny fampofavahana voalohany izay ho tanterahana ao amin'ny efitra 314. Ilazana ihany koa ny mpikambana rehetra fa ny fanavozana ny fisoratana anarana dia miafara ny 31 janoary teo. Aoriana izay fepotona izay dia overina mo manala ny tenany izay tsy manatanteraka izany. Avy amin'ny koralina foibe, ilazana ny mpikambana koralina foibe na ny CFF fa ny fanavozana amin'ny fisoratana anarana dia manomboka ny sabotsy fa 17 volana janoary ka hatramin'ny sabotsy fa 19 volana febroary 2024. Marihana fa tsy misy olona afaka misolo tena fa ireo izay tonga ka vonina anatanteraka ny asan'Andriamanitra ao amin'ny CFF ihany no afaka manao ny fanavozana. Everina ho toy ny manala ny tenany izay tsy tonga manatanteraka mandritra n'izay fepotona voatondro izany hoy ny tompona andraikitra. Avy amin'ny fefy miarabantsika mpianakavy ny finoana ilazana isika rehetra izay manana fikasana hiditra ao amin'ny fefy fa ny volana janoary sy ny febroary no fampidirana mpikambana vaovao ao amin'ny fefy. Zany dia atao ao amin'ny 2e étage isaky ny sabotsy ariva amin'ny roa ora ny fivoriana. Marihana moa fa efa mpandray fanasan'ny tompo no afaka raisina ao amin'izany. Koa dia manentana antsika rehetra izay manam-paniriana an'izany anatanteraka ny filazana izay nataon'ny fefy. Filazana avy amin'ny sekoly alahady. Mianatra ny sekoly alahady aorianan'izao fanompoam-pivavahana voalohany izao dia toy ny mahazatra ihany. Ny dingana fahatelo hatramin'ny fahasivy dia ao amin'ny premier étage, dingana fahafolo ka hatramin'ny fahafito-ambin'ny sy ny valo-ambin'ny folo dia ao amin'ny 4e étage, dingana olon-dehibe dia ao amin'ny premier étage sy ny 4e étage. Ilazana ny dekôlina mpiasy ny mpampianatra sekoly alahady rehetra fa mijanona manao aze daholo isika rehetra androany aorianan'ny fampianarana. Avy amin'ny kristianina tanora zokiny. Manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo atsika rehetra sy mpianakavy ny finoana ho fanamarihana ny andro-bokatry ny sampana kristianina tanora zokiny na ny katezo eto amin'ny foibe tanana andrano ampandrana ny brao sy ny komity ary ny mpikambana rehetra dia faly manasa atsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra manohana ny hetsika rehetra izay karakarainay ka toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny alarobia 18 février dia varotra sakafo ary tsakitsaky isan-karazany. Ny alakamisy 19 février dia fianarana soratra masina iarahana amin'ny pasteur iraka raha Samuelson Alain manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny loha hevitra amin'izany dia ny fandohan'ny fahoriana amin'ny andro farany. Ny zoma 20 février dia ny zoma fanavozana sy fampeorenana iarahana amin'ny pasteur José Alain manomboka amin'ny 2 ora. Ny loha hevitra amin'izany dia azo ilaina ve azo ialana ve ny fandringanana. Misy ny fizahana maso iarahana amin'ny optique ny alakamisy 19 sy ny zoma 20 février amin'ny 4 ora ka izany rehetra izany lava dia lava. Avy amin'ny taratasy avy any ivelany. Avy amin'ny Toby Ambatomanga Larobia Ambatomanga. Vavaka fifadikanana lehibe manomboka amin'ity taona 2024 ity. Ny alahady fa 9 volana febroary ka hatramin'ny 10 volana febroary ary ny 12 volana febroary ho avy izao ao amin'ny FPVM sy ny fitiavana Larobia Ambatomanga amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny fady nyanina izahay ka nangataka izay tamin'Andriamanitra dia niaino anay izy Ezra 9:7 ka dia manentana antsika ho tonga maro zanako amin'izany fotoana izany iarahana amin'ny iray aman-dreny iraka neniary izany. Avy amin'ny eglizy Ambohibary talata ny volon'ondry.
ilazana isika zanakapelezana rehetra na mpiara-miasa rehetra avao amin'ny FPVM Antsahakely Ambohibary talata ny volonondry mba ho tonga hiara-mivavaka amin'ny alahady 12 ny volana febroary ho avy zao eo amin'ny tany malalaka Andraisoro ao amin'ny tranony Ravavy Paola izany amin'ny 10 ramaraina io no fotoanantsika voalohany sady mba ho fampiarabana na tratrany taona vaovao ho fitrotroana-bavaka indray ny asan'Andriamanitra rehetra izay tanterahana mandritra an'ity taona ity ao amin'ny FPVM Antsahakely izany. Koa dia manentana ny fankahita amintsika ray izay ny mpitandrina sy ny birao an'ny fiangonana ao anatin'izany rehetra izany. Mba ho fiarahantsika mifaly dia samia mitondra jus sy tsakitsaky amin'izany. Ny toerana dia tonga ny fiara somatsara ho an'ilay mandeha bus kosa dia ny bus 141 makeny amin'ny tamy malalaka no andehanantsika na miantso ny tompona andraikitra anareo ao amin'ny biraoany misy ny laharan-taribia ifandraisana an'izy ireo tsirairay avy. Ity dia misy filazana asa zany. Mitady vehivavy 12 taona toy ny manasa lamba. Momba azy vehivavy zany izy ity mitady asa. Dia toy izao momba anazy mazoto miasa ara-potoana, mivavaka manaja ny asa, efa manambady sy zanaka klasy mody no tadiaviny. Ity no laharana misy azy 038 77 321 51. Izay lina amin'izany dia aoka anatona ao ny biraoany maka ny numéro telefônina an'izy ireo. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana izay iroso amin'ny fanatanterahana ny fanambadiana. Andriamatoa sy Ramatoa isany Rakotony Rambonina Henri sy Ramatoa Ravoloniaina Mariette Andaniny. Andriamatoa Andrianiaina Tovohery Jean-Louis sy Ramatoa Razafy Mihaja Marie Michel Mamitina ary Andriamatoa Ramarikoto Martin Ankilany. Dia faly manasa anareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zafiny zanany dia Artina Mihaja Safidy sy Andrianiaina Tahiry Nomenjanahary Jessica. Ny fanamasinana amin'ny fanambadian'izy ireo dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 20 ny volana febroary ho avy zao manomboka amin'ny 20 ora atoandro. Koa raha misy ny mahita ny tsy mamety ny fanamasinana na mizany fanambadiana izany dia aoka izy ampandrehan'ny mpitandrina melohan'ny daty izay voambara teo. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesinay aminareo fa ny ava-malalanay dia Rabe Arvelo Désiré izay miaramila manamboninahitra efa retirety dia natsony ray ody any aminy tamin'ny voalohany volana febroary 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Razany Arsoa Marie Félicité sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny 4 volana febroary lasa teo. Toy izay koa Razafy Ramialy Isabelle Lucia izay loholona sy dekônina teto amintsika dia natsony ray ody any aminy tamin'ny sabotsy 30 volana janoary teo rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ramanantsialonina Tately Arsoa izay dekônina sy loholona eto amintsika ary ny zanany Telo Menada sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny 4 ny volana febroary lasa teo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra natanterahana ny asan'Andriamanitra vola 500 000 francs izany. Toy izay koa Ravao Arvelo Miadatsoa dia natsony ray ody any aminy tamin'ny zoma 1 volana febroary lasa teo rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny zanany 4 menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina hiala ao amin'ny tranony ao Antanety Atsimo Ambomanarina androany alahady 9 volana febroary amin'ny 9 ora sasany maraina nisy mifampompavahana nomezam-boninahitrin'Andriamanitra ho fampaherezana amin'ny fianakaviana melohany ametrahana azy ao amin'ny fahasandrasany ao Anjanadoria. Eto izay koa Ravao Arimanana Denise dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 7 volana febroary rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randria Mialson sy ny zanany
Dimianada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny alakamisy fa 5 volana febroary lasa teo tao amin'ny fasandrazany. Dia Andriamanitra fampiononange ampahery ireo fianakaviana izay azony manjoa. Reto dia fisaorana ifankasitrahana. Fisaorana ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana etona sy dodona nataonareo anay ho fampaherezana ny fahalasana ny ava-malalanay dia Rabe Arvelo Désiré ka manolotra fisaorana manokana ho amin'ny pasteur Dada Randrena Atoandro sy ny birao foibe ny birao an'ny fiangonana Ren'ny Tananirano ny RFRT sy ny RMM sy ny fifoazana ny dekona ny birao an'ny dekona sy eto amin'ny Tananandrano ary ny Efisata tsara levenana tokoa maty ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo dia amin'ny fianakaviana dia namela fararakitra roetsy ariary mpanataterahana ny asan'Andriamanitra. Fisaorana ihany koa i pasteur Rajestera Alain Sianta sy ny raitapo amin'ny rehetra sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny Dada Randrena Atoandro Jean Joseph sy ny birao foibe ary ny tony fara sy ny fitandremana Tananandrano ny sampana fefy foibe ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny fefy FPVM Ivato aéroport ny chapelle francophone ao Saripody sy ny tapaka sy namana rehetra tamin'ny fitodonana nataonareo ho fampaherezana anay tamin'ny nandaozany reny malalanay Razafindramanana izany. Tena maivana tokoa ny alahelo Andriamanitra ny amaly fitianareo tamin'izany rehetra izany. Ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fanataterahana ny asan'Andriamanitra noho izany fodimandriny ny mpanompon'izany vola rahetsy ariary ho fanohizana ny asan'Andriamanitra. Farany fisaorana ihany koa izay fianakaviana Andriamatoa Andrianjaza ny hoavy manana dia maneho etona ny fisaorana ny FPVM sy ny fifoazana ary ny sampana fafia ny havana mantsakaiza rehetra izay tsy nafoy rehetra tamin'ny fihetsika izay nataonareo ho fampaherezana ny fianakaviana tamin'ny alasan'ny ava-malalanay sy ny zanakay izay Andrianjaza fahendrena Enka Gloria. I Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra ho fanatanterahana ny asan'Andriamanitra vola ray alina ariary. Dia toy izay riavana ny rarahan'ny fiangonana izay voaraha eto am-pelantanana ho tohizina amin'ny famakiana ny voady masina izany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady ity ihany koa miarahaba ny firaisan'ny sampana ampandrana Tananandrano amin'izao fanateram-bokatra izao aoka fanafo mandrakariva amin'ny fanomponan'ny tompo itsika satria maro ny asa izay mbola miandry antsika tsy raray avy tonga eo famakina ny voady masina isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny voady masina sy ny fijoroana vavolombelona isan-karazany reto. Misaotranao Jesosy noho ny fitahinao mamindrafo aminay mandrakariva Jesosy mangataka ho afaka trosa tahio-tsena mba ho maro ny entana midiko Jesosy tahio ny fiangonana FPVM maneran-tany Jesosy manotra vola 5,000 ariary. Ity Jesosy ny ampahany tamin'ny karamako atolotra anao dia tahio hatrany ny fidiram-bolanay sy ny olo-tiako apetrako am-pelantananao fikasanay anorina tokantrano dia mialoha va lalana foana Jesosy manotra vola 7,000 ariary. Jesosy eo ity indray ny anjaranao avy tamin'ny nomenao anay ihany tamin'ny volana janvier iny dia tahio foana ny asantsika mba amokatra tahio koa ny fahasalamana dimy mianaka ny tokantranontsika Jesosy tazomy mafy amin'ny tananao. Misaotra Jesosy 3,000 ariary. Ho an'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotranao Jesosy noho ny fitahinao fiainanay mandritry ny volana janoary iny. Misaotranao koa fa mbola nomenao ty volana vaovao ity mangataka aminao Jesosy mbola hitahinao hatrany ny fiainanay sy ny hanomezanao fahasalamana ao anay. Iny tompo vola 4,000 ariary hanamboarana ny tranonao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy voninahitra manao ry Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy fa lehibe ny fitiavanao ahy sy ny ankohonako indray ny ampahafony tamin'izay nomenao Jesosy manotra vola 200,000 francs na 4,000 ariary ka ny 100,000 francs ho an'ny sary sy feo 100,000 francs ho an'ny vokatry ny F7 ampahafolo karena ho an'ny Dada HJ 2,000 ariary dia mangataka hira Jesosy mpitarika endry ao amin'ny fifoazana. Misaotranao Jesosy tamin'ny fiarovanao ny fanambinanao anay hatrany tamin'izay dia tokonay fa mba ho arovanao hatrany izay tahio ny fiara
mba handeha tsara dia ambiny foana izahay maloatra vola 5,000 ariary ho an'ny radio mangataka hira firana fa 20 raha fisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina D2 classement andray ao ambony ny tompo ny antsoanareo any ampahery anareo fa na dia mafy aza dia maefa be amin'ny sy omba anareo ny tompo maloatra vola 2,000 ariary fisaorana misaotra Jesosy fa tena tianay ianao mbola tsy nafabaraka anay fa mbola namonjy anay foana hatramin'izao amin'ny ady tena sarotra raha ny maha-olombelona izay lalovanay dia mangataka mba harovy amin'ny ratsy rehetra izay ataovy mivoaka mpandresy amin'izao trosa mitentina 50 tapitrisa ariary izao mba ho tafavoaka amin'ny herin'ny androany i 56 kely misaotra Jesosy manoatra vola 2 ariary ho an'ny granita raha etsy ariary fisaorana ho an'i Jesosy ny amin'ny fitahina arotsany amin'ny tokantranonay tsy soratra ray alina ariary voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra Jesosy fa vita soamantsara ny fianarany zanako ary nahazo diplôma sage-femme ary mametraka ny asa eo ampelantananao Jesosy izy ity misy vola 2 alina ariary fandraisana anjara amin'ny radio fiotazantsoa Jesosy hoe ity indray ny ampahafolon'ny karamako vola 2 alina ariary omenan'ny pasteur sahirana any ambanivohitra mangataka vavaka amin'ny asa fivelomana sy ny fahasalamana Jesosy misaotra betsaka Jesosy noho ny fitahinao tamin'ny asitrananao ny tahinao tamin'ny fianarako ka manotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada RCC ity ndray Jesosy ny ampahafolon-karena vola 2 ariary ho an'ny dada RCC misaotra Jesosy tamin'ny famondram-ponao sesehena ho an'ny fiainanay dia mbola mangataka foana izay famondram-ponao izay Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay hataonao amin'ny fiainanay ity aho manotra ny vola fanatitra ho fisaorananao manotra vola 4 alina ariary ho an'ny dada avy amin'ny lanto Jesosy misaotra tsara ny tompo isan'andro isan'andro misaotra Jesosy fa tafiditra ny asa ny zanako mangataka vavaka mba hanomezanao azy fahendrena sy fahasalamana misaotra Jesosy amenna naloatra vola 5,000 ariary mena ho an'ny pasteur José Alain ho fananganana ny fiangonana misaotra anao a Jesosy fa namaly vavaka ianao rehefa nasehonao tao anaty nofo mialoha fa esorinao ilay mpanofatrano fa tsy nino anao ary dia nomenao mpanofatrano vaovao makasitraka Jesosy fa no tanterahanao zany ka ity misy vola kely apahany amin'izay nomenao ahy 2 ariary ka ny 5 alina ariary ho an'ny dada RCC 5 alina ariary ho an'ny radio fiotazantsoa mba hantarana ny ambaindain'ny asanao Jesosy ampandehano ny tsenanay manotra vola 10 ariary ho an'ny dada lava dia lava le soratra Bonjour Jésus, misaotra anao zay Jesosy fa namindranao fo tamin'ny problème marabola notanteranao taminay ny teninao fa mampisiny tsy misy tokoa ianao nalainao tao anatin'ny olana iray izahay ankehitriny ka ankehitriny Jesosy dia mangataka tolotsaina avy aminao izahay mba hitantananao ny vola ampelantananay avy amin'ny famondram-ponao mba hitombo avo zato eny ampiasainay amin'ny varotra izay ataonay dia engane ianao no hiasa amin'ny zavatra rehetra izay amidinay ataovy lavitry ny asany devoly Jesosy ianao no hanjaka tanteraka amin'ny izany dia ianao Jesosy no andamina ny mpitotoana rehetra amin'ny fiainanay Jesosy manotra vola 2,000 ariary ho an'ny mahantra kely Jesosy io fa ny fomanotra no mameno azy mangataka vavaka mizanako amin'ny fianarany fa anao testa izy misaotra Jesosy misaotra Jesosy tamin'iny tahinao ny fiainanay nahafahanao manotra nahafahako manotra ho anao androany iny Jesosy vola 2,000 ariary anaovana ny asanao dia taio Jesosy ny varotra kely izay ataontsika dia ny fianarako ihany koa mahatoky aho Jesosy fa ianao dia miaraka amiko foana tiako ianao Jesosy 2,000 ariary misaotra ny Jehovah ry fanahiko 900V 2026 900V 1963 pasteur Ranjavelo Hary Malala 13 taona mangataka vavaka amin'ny dada mba hahazo tombonandro fahavelomana sy fanambinana sy fitahina mba havita ny asa fanomponan'Andriamanitra manotra vola 2 alina ariary omena ho an'ny dada RCC vonjeo amin'ny olona mitetika ny anao ratsy aho Jesosy ampahafolo ny 7 alina ariary ity Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao ahy anaovana ny asanao vola 320,000 ariary 100,000 ariary fiangonana 100,000 ariary sary feo 60,000 ariary dada RCC 60,000 ariary fifoazana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen misaotra ny Jehovah ry fanahiko manotra ny ampahafolo karena
dimerivo sy roalina sy ray hetsy ariary ho an'ny pasteur iraka rija fpvm namorona. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao ny famondram-ponao. Misaotra Jesosy mifona aminao aho fa tsy nahatanteraka ny sitraponao mifona aminao fa lasa masika loatra amin'ireo vady aman-janako manoatra vola 2 alina ariary ho an'ny dada RCC tsisy soratra ray alina ariary tsisy soratra ray alina ariary. Misaotra anao Jesosy amin'ny valim-bavaka nomenao mbola mametraka ny fiainanay am-pelatananao apetraka eo am-pelatananao no avinay rehetra mangataka no mba hijeren'ny tompona andraikitra eo amin'ny 5 any amin'ny 5e étage ao amin'ny terasy fa feno fako. Misaotra tompoko vola 2 alina ariary ka ny 5,000 ariary ny pasteur Jemima, 5,000 ariary pasteur Maefa, ray alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Rako mpisaorana sy ampahafolo-karena, misaora betsaka Jesosy noho ny fitahiana sy ny famondram-po mbola ataonao aminay ka nahatratraranay ny taona vaovao 2026 ity. Mifona aminao zay Jesosy fa tena nandrobanao foana hatramin'izay ka izao vao manao ny ampahafolony izay nomenao anay mangataka vavaka mba ho tahiana ny tokantrano sy ny asa fidiram-bola sy ny fianaran'ny zanakay. Mangataka koa izay Jesosy mba ho tanteraka ny projet anay mba hanao trano raha sitrakao. Misaotra betsaka Jesosy nanotra vola 600,000 ariary ka mitsinjara toy izao: 100,000 ariary ho an'ny dada RCC, 250,000 ariary anaovana ny granita amin'ny fiangonana, 250,000 ariary omena ny sampana katezat, mangataka aniran'ny FFPM 731 dininy fa efatra. Tsy misy soratra 5,000 sy ray alina ariary. Jesosy eo misaotra anao zay fa lehibe ny famondram-ponao aminay Jesosy eo. Iny misy vola 5 alina ariary anamboarana ny tranonao dia misaotra Jesosy fa ny fahasoavanao no nahatoy izao anay. Iny misy vola 5,000 ariary entina anaovany anasanao. Misaotra ray eo, amen. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Rako fisaorana misaotra anao Jesosy noho ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay, na ny ratsy na ny soa. Hoy ianao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, makasitraka Tompo manoatra vola 2 alina ariary dia mangataka vavaka. Misaotra anao Jesosy malala fa afaka mandoa ny ampahafolony izay nomenao vola 2 alina ariary ka ny ray alina ariary ho an'ny dada RCC, 5,000 ariary mpanadio WC, 5,000 ariary amin'ny mpamako vady. Misaotra tompoko dia mangataka aho mba hositrano ny tongotro. Misaotra Jesosy. Fisaorana misaotra betsaka Jesosy fa vita ny kopy anay telo mianada, ianao nanamboatra izany ka dia raina sy miamboninahitra. Ny anaranao vola ray hetsy ariary ho an'ny granita ny fiangonana. Misaotra anao zay Jesosy fa nomenao fahasalamana. Ity misy vola avy amin'ny fonay 2 alina ariary any dada ny ray alina ariary ary ny fiangonana ny ray alina ariary. Tsy misy soratra ray alina ariary. 4 alina ariary ho an'ny sary sy feo sy ny granita no fifalasany amin'ny dada 10 ariary. Vady masina misaotra Jesosy fa notahinao ny asako sy ny fiainam-pitiavako. Mangataka ao Jesosy mba ho tanterahinao amin'ity taona ity ny mariazinay roa. Misaotra Jesosy 2 alina ariary atolotra ho an'ny F7. Tsisy soratra 2,000 ariary no fefany amin'ny dada 5,000 ariary. Tsisy soratra 5,000 ariary. Rako fisaonana ray eo misaotra anao fa ny famondram-ponao ny mbola natoy izao anay mianakavy. Misaotra Jesosy ny amin'ny famandaminanao ny fitiavanao ho mpanomponao mandrakizay, amen. Manoatra vola ray alina ariary ho an'ny dada RCC, tsisy soratra ray alina ariary. Ity Jesosy ny ampahafolony nomenao anay sy rako fisaorana vola 2,000 sy ray alina ariary tsombotsombony tamin'izay nomenao anay Jesosy eo, raisy fa vokatry ny fo.
zay. Za tata manana zanaka tsy salama, efa notsaboana traizatraiza fa tsy sitrana mihitsy, nanomboka tamin'izy 20 taona ka hatramin'izao voan'ny andro be na iletra toratorana ireny. Io tata mba tokony ataonay fa tena verevitra zao tsy milaza azy ty any ambony pilipitra fa rehefa avy eo anao meona kely amiko rehefa mandalo eo rava. Za tata nanofe tonga tany an-danitra, olona 13 taona manoratra, nanofy tonga tany an-danitra aho dia avy eo nahita anjely niteny tamiko izy hoe rehefa misokatra hono ny varavaran'ny lanitra dia mijanona teny janona any aho. Dia avy eo nisokatra kely ny varavaran'ny lanitra dia notapenany anjely ny masoko, dia olona anjely tamiko hoe ndany ianao mangataka tsodrano amin'ny havanao ianao. Mpiandry kely 13 taona. Ianao zany nisy gafy nataonao tany amin'ny havanao tany, tsy fantatro na angalabola, tsy fantatro na tsy haiko. Tana makany amin'ireo havanao ireo anao dia amin'ny fona ianao zazakely ireny samy manana ny fahotany daholo. Za tata tokony ho any an-dafy fa nisalasala be hoe andesa tsy. Rehefa nitondra-bavaka aho dia nanofa hoe andeha hoany efa vonona daholo netana fa sambo hoe andehanana. Rehefa tafiditra daholo netana dia niditra tao anaty sambo, natoritory ny andro départ. Dia niaraka niditra tao izaho sy ny fianakaviako ary ny namako izay nanatitra hoe iresadresaka farany mandra-pandeha. Tampoka teo dia nisy onja be dia tafiditra anatin'ilay sambo daholo ilay izy, dia lasy izay nivoaka. Vao nivoaka izy zay dia feno onja mifanisy sady ngeza be, dia niletika ilay sambo. Dia hoe mantsy ny ray aman-dreniko hoe izaho tsy andeha, mbola tsy te tafaingina akory dia zao sahady nonja n'ilay ranomasina so maty any ampovoan-drano eny. Dia hoy dadako hoe aza mandeha fa mety mbola misy onja mafy noho izao. Zao ny makany an-dafy zany tsy zavatra mora. Raha ohatra ka hoe mangataka visa ianao hianatra dia any misy lalana raha mbola tsy fantatra na firy taona. Fa raha hoe dia ho any an-dafy fotsiny zao tsy lasany ianao. Raha mpianatra mbola kely kosa ianao no dia hanao vakansa, raha hoe hanao vakansa zay koa misy lalana anankiray zay. Fa raha hoe ndeha ho any fotsiny tsy lasany mihitsy ianao, na hoe ndeha hitady asa tsy lasany mihitsy ianao. Zany mahatonga an'ireo onja be dehibe ireo mbola sarotra tahaka mihoatra noho izany fiainanao voalasa, sarotra be voalasa ka dia anjaranao aloha tsy fantatro miresatresaka tsy fa inona raha ny tokony atao fa ianao tsy miteny hoe za mpianatra, ianao tsy miteny hoe za tady asa, fa raha izao eritreritra zao dia mijanona mihitsy aloha fa tsy ho lasany mihitsy ianao tsy azo visa. Za tata nofy andevona zazavavy teo 10 taona teo. Rehefa tonga dia hoy ny olona tao amin'ilay razana hoe izaho no andrasana ampandro an'ilay razana. Vao finosiny izy, vao vita nefa ny fampandrona dia velona ilay zaza. Faly be daholo ny olona indrindra fa leny toky efa maty dia tapaka teo ilay nofy. Ireo olona nampandevona sy ilay zaza dia samy nanao akanjo fotsy dodododododo. Za dingana faharoa. Io mampianatra antsika, tsika rehetrarehetra fa tsy dingana faharoa ihany. Rehefa misy olona maty, raha ohatra ka hitanao mihitsy ilay razana hoe io ilay razana fa maty ranona dia finosina dia natao vatapaty dia nalevona. Tsy maintsy maty olona io, ary tsy maintsy lazanao izy aingana dia aingana mba hibebaka. Fa raha manofy ianao hoe
ono fa maty ony neto, maty ony dada fa tsy hitany masonao. Dia mampitandrina anao Jesosy ampibebaka aniny olona ny fisinao iny. Ny anao ty zao tena maty le zaza, efa andrasana ho ampandrona. Dia mampianatra anao Jesosy hoe alohan'ny hafatesany io zaza io satria zaza vao 5 taona moa zanao to, zaza vao 10 taona, alohan'ny ny andevenana azy, mbola tsy maty le olona, mbola tsy maty, alohan'ny andevenana azy hoy aho hoe rehefa nampandrona zany le maty ka ny fo dia mibebaka ny dikan'izay. Ntana ampibebe oankany io zazakely 10 taona io fa maditra sady io, manana ny ditra sady izy, teneno izy, esao izy, ampandrona mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, fa maditra io zaza io, zaza lahy sa zaza vavy. Za dadana nofo hoe nahita mpiandry namako akanjo masina marron, dia za koa nanao akanjo masina niaraka tamin'ny zareo. Dikana faharoa, dikan'izany mbola tsy azo tokanana ianao, mbola tsy ampy fianarana, mbola tsy ampy fahamasinana, mianara tsara zanako. Za tia anivo rano, tsy fantatro be dia be ny anivo rano. Rehefa marary zanako io zany mangataka vavaka ao izy ho an'ny zafikeliny any anivo rano. Tsy zakan'olona mihitsy 5, tsy zakan'olona 5, fa satria tsy mahita ny masony, jamba, marary foana isam-bolana, miditra hôpitaly foana, manofy ratsy foana indraindray ny anarany sady ja mangataka vavaka hono izy. Ianao any anivo rano, tsy fanta be dia be ny anivo rano, misy atsimo, misy avaratra, misy andrefana, manatona aloha mpiandry, fa tsy hitako ohatranao hoe nanatona mpiandry, manatona mpiandry. Raha ohatra ity zaza moa ty tsy fantatrona, sanao tsy miteny hoe 5 taona na 5 taona, manatona mpiandry ianao, fa tsy vitany dokotera ny vitan'Andriamanitra. Ny maty aza natsangana, ary be dia be ny olona tahaka an'izany dana manatona mpiandry ianao. Mety ianao mihitsiny no tian'Andriamanitra ho mpiandry, dia ny zafikelino ny tsongoiny. Mety zany rehetrarehetra zany jereo manatona mpiandry, fa ny mpiandry manao dinidinika anao hoe inona ny tena marina. Raha tsy vita mivavaka zany mba mankany mihitsy ianao, hitanao hoe zay lazain'ny mpiandry hoe tokony hanolo-teny ianao na tokony hitsakatekomena anao ianao reniny io, na mibebaka ianao, dia amin'izay Andriamanitra vao manasitrana, izay vao mivavaka. Raha tsy manasitrana amin'izao izy raha tsy ianao malolo-tena an'Andriamanitra. Farany dia za nanofy nahita tanàlanako roa, ndray lehibe somary menamena tanora, ndray kosa maitsomaitso somary mavomavo. Ka rehefa hitako ny ilay izy dia nangalako ny nofon'ilay tanàlahy lehibe dia hoaniko. Ka rehefa nosilahako ilay izy dia toa efa masaka, minana ho tanàlahy. Fa izy io zany asehon'Andriamanitra anao hoe ahoana ny fomba finanana azy. Na izy io za tetitenao madinika dia endasina farazay ohatran'ny may mihitsiny. Na ny anankiray atao rony, ray vela maraina, ray vela toandro, ray vela rivo. Fa ny anao ty zao nataony hoe tonga dia masaka, andra hoy zany le anao dia masaka, dia nofony misy no hoanina miaraka amin'ny hodiny
so alanao ny odiny alana miaraka amin'ny odiny mihitsy a ilay tanalahy iny zany ataovy zay tena mahamasaka azy tsara mihitsy a dia ho amin'ny daholo izy rehetrarehetrarehetra zay no mety Jesosy anao ny fanontelo moa manofina andeha tafika masina hono zahay olona maromaro vao niainga dia kibotany tangenanay rehefa namakivaky ny tanàna dia nanao le hira hoe roay satana rehefa nandalo ny tanàna faharoa dia kameo ny tangenanay ny velively ny tady lalana tena ny elakelatrano a ho tafavoaka ny tanàna zay ary rehefa afaka avy eo a dia ohatrany hoe tsy haiko fa nivadika na tsy fa nietraika mahafively automobile dia nijanona nivoaka daholo zay a ary nisy laroa niaraka taminay tao tsy nivoaka fa toa olona matory nefa izy roa lahy ireo hoe ny hira be tao dia nisy ny teny taminay hoe le teo velany hoe mety tapaka angamba ny taolan-damosiny izy roa lahy ireo a ka izany a maharesy tory azy so lazaiko anao a raha anao tafika masina anao a dia le mandananao kibota amin'ny tanàna ray atreo ihany aoriana vita io dia ndana mody fa raha voatihizinao io lalana io ka mandray fiarako dia ianao dia tsy maintsy ho tapo io tomobile mitondra anao io zany hoe le Andriamanitra mihitsy zany mampisehoanao hoe aza makany tsy fantatro anontanio izy hoe ina ny antony Jesosy fa milaza fotsiny hoe aza makany amin'ny tanàna faharoa okizay sotra tompo tsangana am'izay tsika hivavaka misy tomobile mibana onty a Audi mangamanga 3499 TBD 3499 TBD Audi mangamanga sotra tsangana vavaka tsika am'izay raha io maminy fokony wanilanda rayo zaninwiri kutanwa sosarakana rayo anilana rayo rayo nilana rayo vavakisika zany niranay zo maray zao Jesosy tsy misy afa-tsy ny eo anilanao ihany ny miresaka aminao foana mifankazatra aminao foana zany mahita lalana vaovao mahazo fahasoavana avy eny aminao misaotra Jesosy zareo reo olona marobe nanao voady teo Jesosy samy manana ny olany reny samy manana ny aretiny reny fa mampianatra azy anao androany mba hivavaka foana aminao mitoraka aminao fa ianao ny laza hoe mo misy zava-mahagaga ka tsy haiko va matoko ianao mandefa retina aminay na sanatrika tanteraka ny tenina hoe ho avy andringana satria tsy mety mivavaka maditra verin-dalana verina misoritoka verina ny adalana rehetrarehetra ho avy izy andringana tsy misy ninninona azona iatao fa ny mangina miandra ny sitraponao fa raha tsy zany kosa Jesosy
fa misy tiany olazena amin'ireny marary reny, voalaza teo ireo ny anarany. Jesosy ampafantaro azy sitraponao, mba hamonjena azy, mba hampiova azy. Sotra Jesosy. Zay rehetrarehetra kosa Jesosy samy manana ny olana tsirairay avy, matotongeto mivavaka. Ianao manko nanafatrafatra hoe tsarovo lay 2 minitra kely ivavahanareo ao am-piangonana. Dikan'izany Jesosy tsy misy vavaka manjary mihitsy any an-trano, tabatabany any, teny ratsy any, kizitim-belona any, very daholo zay vavaka natao tany. Fa soa ihany ianao ny teny hoe mba tsarovo ilay 2 minitra ao am-piangonana. Ao anie ny anatonako anao e, ary eo ny tahiko anao. Zany hoe eto no azahoana valim-bavaka. Misaotra Jesosy mba hampafantatra anay izany, ka dia manatona anao izay. Manatona anao izay araka ny tenina hoe tahita ny endrika eo ane faly. Faly zay Jesosy, ay ianao mitady anay. Tsy matory mandritry ny alina fa mitady anay. Ary eto amin'ny tramonao no mahafaly anao, fa hitanao lay malalanao. Ninona dalàny, ninona fahotany, ninona ditsany, faly anao mahita azy. Mbola nampianao Jesosy hoe tahandreny feonao ane hoe. Misaotra Jesosy. Tongavany amin'ny W rehetra ianary ianao, any amin'ny rihana voalohany, faharoa ary any amin'ny fahaefatra. Misaotra Jesosy. Teo ena aminao ane ny mpanomponao, mpanompo ane, mpanompo adaladala indraindray, mpanompo maditra, nefa dia mandefotra aminay foana anao ka araka ny tenina hoe inona raha ny tianao mba ataoko aminao hoe. Misaotra ny amin'ny fanontaniana Jesosy, hamaly amin'izany ny tsirairay avy mangataka anao mba iondry kely amin'izay Jesosy. Misaotra Jesosy, dia mba hiaino ny fivavahanay ianao. Misaotra Jesosy. Voarainao izany vavaka izany. Ianao mihitsy no ny teny hoe tsy misy maharombaka intsony izay ho ampelantanako.
ary tsisy devoly anakatsakana na angalabavaka. Misaotra Jesosy, misaotra anao todika eo amin'ny seza fendriananao izay, ilay Andriamanitra masina indrindra. Tsy mendry na dia ny anonona ny anaranao aza dia mandohalika izay Jesosy. Mikohoko mitongotro masina, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy iandohy ny mibavaka. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao, tonga ny fansakanao, atao any sitrapolo ety an-tany tahaka ny an-danitra. Leonay noho ny any sahazo mamelany eloka tahaka ny mamelana sy ary izay mitondrana ny fakapanahy manao fahalalana ratsy, anao ny fanjakana sy hery ary voninahitra mandrakizay. Raisy ny tsodrano, hoy Jehovah tompony maro aminao, aza matahotra ary aza merikerika foana zany Andriamanitra hoe afaka mamonjy anao ary afaka miaro anao. Andeha amin'izay lalana rehetra atoroko anao ianao ary atsaro ny teniko mandrakariva hiaino izay lazain'i Jehovah amiko ao. Tsy misy maharombaka ny fivavahana ataonao fa reko ny fitarainanao ary efa midina zao hamonjy anao. Sotra tompoko anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Tesa mi mahereza.